Dia inona ny zavatra nitranga? Aroa Eli taminy. Samoro ny mpaminany ny bala. Aza ve nisy hafa mandositra izy na diray akory ny aza. Dia nosamboro ny olona izy ary nentin'ny Eli eo amin'ny ony kisona ka dia novonoiny tao. 500 lahy zany a. Tratra ny fitsaram-bahoaka daholo koa. Ny vonoina tao daholo ny mpaminany ny bala rehetrarehetra. Niodina tany amin'ireo indray zany ny vahoaka. Niodina tany. Rehefa vita zay a, tena zavatra nitranga. Ny olona nefa maty ny anohanana ny aintany a. Inona zavatra nitranga 170. Ary hoy Eli tamin'ny Aba mpanjaka, miakara hinana sy nisotro fa misasasasa zato ny ranonorana be. Dia niakatra ny hinana sy nisotro Aba, fa Eli kosa niakatra eo an-tampon'ny Karmela, dia nikohaka tamin'ny tany ary ny lohany nataony tao anelanelan'ny lohaliny. Ary hoy izy tamin'ny zatoviny, miakarakely ka tazano ny ranomasina. Dia niakatra izy ka nitazana dia nanao hoe tsisy ninoninona eo a. Ary hoy izy, mandehana koa impito mandroso, manaova 7 pa mandroso aloha. Ary noho ny fanimpitony dia hoy izy, misy raona kely ohatra ny tanan'olona miakatra avy any amin'ny ranomasina. Dia hoy izy, miakaraka lazao amin'ny aby hoe amboariny kalesanao ka midina fa andrao voasaka ny ranonorana ianao. Ary vetivety dia mainty ny raona sy ny rivotra ny lanitra ka dia nisy ranonorana be. Zany hoe nirotsaka amin'izay ny orana. Zay efa nandritry ny 3 taona tsisy orana na iray azy. Tsisy orana maina ny tany, ngazana ny tany. Noho izay tranga ny zavatra niseho zay a, dia nirotsaka ny orana. Hamokatra amin'izay ny tany, faly ny tantsaha rehetrarehetra. Fa noho ny amin'ny Elia dia nirotsaka ny orana. Fa tamin'ireto mpaminany ny bala reto nanao ody orana rehetrarehetra, fa tsisy orana ny latsaka na ny ray azy. Rehefa mpaminany ny Jehova no nivavaka, indro fa nirotsaka ny orana. Faly ny vahoaka rehetrarehetra. Ha! Halleluja! Halleluja! Fa inona ny vokatra n'izany? Tonga tany an-dapa ny tatitra. Tonga tany an-dapa ny tatitra. Mpanjaka voalohany 7:20. Nantsoran'le Eli nakany anefitra sy nisehon'Andriamanitra taminy tao Horeba ary nanendrena ny Elisa handimby azy. Inona nampatonga ny Eli andositra indray? 1:20. Tonga nitatitra tany amin'ny lapa. Dia nolazainy Ahaba tamin'ny Jezebela zay rehetra nataon'ny Elia dia namonoany mpaminany rehetra tamin'ny sabatra. Ary Jezebela naniraka olona tany amin'ny Eli hanao hoe ataon'ireo Andriamanitra ampoka ane izany. Eny mihoatra noho izany. Raha tsy ataoko toy ny ain'ny anankiray amin'ny reniny ainao raha maraina toy izao. Tonga ny hariva, i Jezebela tsy nanatrika ny démonstration de force sy ny fasafasy tao a. Tsy nanatrika tao. Fa mpanjaka Ahaba nahita tao Jezebela any amin'ny lapa, madama any amin'ny lapa. Tonga ny hariva, inona ny vaovao tany série ozy izy madama? Ozy izy mpanjaka hoe enjana be nge tao ry série fa tena démonstration tao a. Fa tena mahery le Jehova Andriamanitra ny Israely io. Mahery io Jehova Andriamanitra Israely io. Iaba zany tena mitantara amin'ny fo madio a. Amin'ny fo madio mihitsy vaovao lehibe no resana madamako ty fa mety mba iofo ty madamako ty fa tsy hanompon'ny Andriamanitra ny bala itsony. Fa hanompon'ny Andriamanitra ny Israely amin'izay satria hafa firenena manana Andriamanina. Fa misy fijoroana vavolombelona lehibe ataoko amin'ny madama raha riva ao mpandrina. Rehefa milamina tsara iny. Misy vaovao série lazaiko anao ozy izy mpanjaka. Inona zany? Vaovao tsara. Vaovao tsara mihitsy. Inona zany? Zao a, joro vavolombelona aminao mihitsy fa mahery io Andriamanitra Israely io. Fa hoana? Tena défi tao. Eli rery tonga tao a. Mpaminany bala 500 dia hoe natsona ny vahoaka anao défi tsika dia zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo zay no izy. Ka andao atsona daholo ny mpaminany bala rehetra. Misy 500 izy tao a. Ny Asera rehefa 100. 700 zany ny totaliny zareo tao raha ataony compte. Dia hoe samy antso ny Andriamanitra dia zay mamaly amin'ny afo no izy. Na atao ataony démonstration neny Eli rery amin'izany série inona nataony? Mbola nilemany rano ny azy ny kitay. Nataony telo miodina mihitsy ilay kitay feno rano ary le lavaka nataony tamin'ny sisiny teo a. Jezebela amin'izany efa mipotsapotsaka ny molony sady mijery. Finona koa ny tianao resahana amin'izany? Zany aloha dia tsy voafrapy amin'izany na inao resahanao eto. Enoy aloha fa ianao koa ina ary mampikirapaka anao fa enoy tsara. Enoy tsara ny vaovao.
niatso ny mpaminany bala rehetrarehetra. Mpaminany bala moa io moa fivavahana moa zany sery fa tsy manino zany fa tsy Andriamanitra mahery ihany ny atsika mivady e. Tsy Andriamanitra mahery ihany no arahantsika. Niantso izy. Hariva ihany ny andro fa tsisy namaly. Fa voaniditra Eli, ekitainy lemana io, nilatsaka ny hafa ny tatros izy ny olona rehetrarehetra mifanjakatsika. Ny voaka rehetra mifanjakatsika hoentsika. Jehova no Andriamanitra, Jehova no Andriamanitra, ny latsaka ny afo seria. Halleloja. Tena aloha seria zany foanana am'izay io fivavahana amin'ny bala io fa zany ke fitiavako anao mba nanarakarako an'io fahatanitany fotsiny aloha mba laminana ato amin'ny tokantrano dia narakarako tany fa démontré androany fa mbola Jehova Andriamanitra no izy seria. Namaly tamin'ny afo izy fa izy no mbola izy. Ka tena mino afa mba hivadika am'izay anao finoanao fanompo an'i Jehova Andriamanitra am'izay. Hako fa reo izy Jezebely. Zany a. Ataondro Andriamanitra amiko ane zany ozy. Ny mpaminaniko ny vonoana daholo ny mpiara-mivavaka amin'asy ireo mpaminaniko mpitondra fivavahana miaraka amiko rehetrarehetra reo. Naringa n'iny Eli mpaminany iny daholo. Tenao koa dia tsy mba malala ny zon'olombelona. Dia nanakeny zany. Inona no mampanjaka anao? Bo ataon'Andriamanitra amiko ane zany ozy izy. Raha tsy ataoko ohatra ny anankiray amin'ireo mpaminany ireo ny ain'iny Eli iny. Andanana reo agny teneno iny. Fa miomana ianao. Fa dia valy faty ara-politika ty. Valy faty ara-pivavahany ty. Fenao namono ny mpaminanay. Ianao mpaminan'Andriamanitra io miomana koa anao fa lehilahinao raha afaka eo ozy izy. Tonga dia zany ny trerona nataon'ny Jezebely. Fa dia iapo moa le mpanjaka dorororo ty dia tsy hitany koa izay natao. Tsy manto dia fakahitsika raha vao mikitika an'io mpaminanina io fa Jehova efa namaly a. Za fa milaza aminao fa tsy manana droit zany ianao a. Za koa ny maimbaiko. Tsisy mahazo mikitika amin'ny Eli mpaminany. Fa efa nekeny voaka fa niazo n'Andriamanitra mahery fa ny bala efa tsisy. Tsy hina vitany zany le mpanjaka haba fa dia ahoana zany? Dia ho hitanao tokoa ne. So dia tsy mety zany tsiry. Dia tsy mety tonga dia misaraka tsika raha vao tsy taterana zany dia efa milaza aminao a. Dia iaba moa zany izy dia tena ty vadiny ty dia tena matorotoro azy ohatran'ny sira potipoteny bulldozer eny amin'ny arabe mihitsy. Dia tsy mba afaka tsy midrikina mihitsy rangafa dia avy indray zany Jezebely eo dia tsy maintsy io vonoana io dia manaiky fotsiny dia izay indray zany. Ity mpanjaka aba ty zany dia entiny vadiny amin'ny sangany. Dia tiany vadiny atao dia tsy afaka midrikina mihitsy izy. Tsy afaka midrikina mihitsy izy. Jezebely koa enjana beko. Dina ny zavatra ny tranga. Lasa Eli ny lefa koa. Ny lefa arak'izay tratra ny Eli. Ary filefasan'ny Eli io tsy nipoitra tsony izy. Raha tsy tonga taty amin'ny mpanjaka aba naka ny taniny Nabota amin'ny vaky tenin'ny perikopa antsika. Lasa ny mpanjaka aba ny taniny Nabota. Avy amin'iza nazahoany aban'izany avy amin'ny vadiny. Eny mpanjaka dia olona kely tsisy dikany io dia tsy manome ny tany dia tsy mavita iny. Toa ny mpanjaka mitorororo mihitsy toa ny mpanjaka tony. Tsy. Alora ka tonga dindenao fahefana any fa io tsy maintsy azonao itaninao minana haniny ianao a. Dia zay ty le mpanjaka ao dia malemy amin'ny vadiny. Ary be da be tokoa tsika lehilahy dia malemy amin'ny vadintsika io a. Voatreromy raha matoa fotsiny dia efa zay. Hindrana boreto ny zareo avaratra ao. Dia miteny amin'ny rangahy le olona tanàna mba hindrana boretinareo kely eo raha misemba ao. Dana miteny amin'ny madama ka. Rehefa manaiky madama dia manaiky a. Nefa borety ny indramina amin'io a. Tsy maintsy miera amin'iza. Amin'ny madama. Fa raha vao manome ihany tonga dia hitreno madama. Aiza ny boretiko? Iza ny teny amin'ity ampidramo any ny boretiko? Alao tany iny malaky. Afa baraky eto. Dia misy lehilahy dia hoentin'ny ramatoa amin'ny sangany. Jereo tsara. Raha fa mita mpivady miaraka ianareo. Na any am-piangonana io, na any amin'ny toerana fanasana io, na any amin'ny lapam-panjakana sy sisa izany. Raha ohatra madama ny eo aloha, dia rangany eo afara. Dia ny dikan'izay iza ny lohany. Le madama ny lohany satria izy efa ry aloha izy. Rangahy zany mpanirana foniny atao rinato.
mpanara-dreny rano fotsiny ranga afara io raha oetiny madama mivily ary ny lalana dia manaraka any koa ranga oetiny mivily ary ny lalana dia manaraka any koa ranga oetiny midina dia midina koa le ranga oetiny miakatra dia miakatra koa le ranga etiny mianika azo dia maninona koa le ranga dia mianika bois de rose koa le ranga dia izay io dia inona nataonyity mpanjaka ty moa dia efa izay voaka indray zany ny baiko dia omena na bota tsy maintsy omena na bota ny tany vonono na bota inona ny azo nataoko zay le izy fa inona ny zavatra nitranga fa nanantsika amin'izay ny tantaran'ity mpanjaka aba ty sy Eli mpaminany izay niaraka taminy eo amin'ny tany boaloboky ny nabota i mpanjaka Ahaba satria efa nomeny vadiny azy ilay tany fa maty izy mpanjaka voalohany toko fa raiky amby roapolo ny dimy fito amby folo ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Eli Tisbita ka hoe miangaka midina eona amin'ny Ahaba mpanjakan'i Israely izay ao Samaria indro amin'ny tany boaloboky nabota izy fa lasa nakao izy mba haka ny tany ho azy koa mitenenina aminy hoe Saul lazain'i Jehovah efa namono vai ianao ka efa nakao anao koa ary ianao dia teniny aminy hoe Saul lazain'i Jehovah ao amin'ny tany zay nilelafan'ny Elika ny rano nabota no ilelafan'ny Elika ny ranao dia ny ranao tokoa ary hoy Ahaba tamin'ny Eli azonao varo ilay fahavalo ilay mpanjaka zany tamin'ny Eli ary Eli namaly hoe azoko ianao satria ianao efa nivaro tenanao zay ratsy eo mason'i Jehovah nefa Eli minio atao azalambo vononony madame Leroy ho vonona mipoitra indray satria zay ny baikony Jehovah Eli tsy mifamaly tamin'Andriamanitra ahoana Andriamanitra hoanitra ho vonon'le ramatoa io ndray ve za raha hoany za rehefa ataony azalambo fa dia zay ny teny Jehovah makanesany tanybola fa ao izy dia lasa izy tonga ao iaraka amin'ny Ahaba tao mifankahita tao ka Ahaba moa ty mpanjaka malemilemy tsy mavity nininy ty tsy manao hoe samboroko kelahy fa ny madama ko efa nitady hisambotra ny lalitra amin'izay ko tratrao kelahy ty fizy indray ny teny hoe azonao ve za ozy izy tratranao zany za azoko ianao dia ahoana andiny raiky amby roapolo indro atonga loza aminao aho ka andrignana ny taranakao ary ho fongotra ny lehilahy rehetra amin'ny taranaky Ahaba na ny voazo na ny afaka amin'ny Israely ary ny taranakao ataoko tahaka ny taranaky Jeroboana zanaky Nebata sy tahaka ny taranaky Batsa zanaky Aia no napirehetanao ny fahatezerako sy ny nampanitanao ny Israely any amin'ny Jezebela koa dia lazain'i Jehovah hoe ny alika hinana ny Jezebela nivelany mandany Jezirela zay tamingany Ahaba maty ao tanàna dia ho an'ny alika ary zay tamingana maty ao tsaha kosa dia ho an'ny voromanidina zay ny didim-pitsarana avy any amin'ny Jehovah tsy avy any amin'ny haute cour de justice fa avy any amin'izy io didim-pitsarana io tena ambonin'ny haute cour de justice mihitsy io zany mitsara ny mpanjaka amintsika amin'izao fotoana zao no mitsara ny mpanjaka dia ny haute cour de justice zany amin'izao fa ity lay tena ambonin'ny haute cour de justice mihitsy no mamoaka didim-pitsarana ho an'ny mpanjaka sy ny vadiny ho an'ny mpanjaka sy ny vadiny dia ina ny zavatra nitranga ary zao ny zavatra nitranga raha miditra ny toko faharoa amby roapolo tsika amaraparanantsika ny tantarany Ahaba tonga tokoa ny loza azo any Ahaba inona ny loza azo azy ny ahoana ny mpanjakan'ny Israely sy ny mpanjakan'ny Joda mpanjakan'ny Joda Josafata mpanjaka ary Ahaba mpanjakan'ny Israely rehefa ny ahoana izy roa lahy reo dia hoe ahoana moa izy tsika mipetrapetraka eto nefa nytanitsika ozy izy lasa ny reto firenena Sirianina ireto ka andao rangatsika haka an'io tanitsika io ohatrany hoe tsika mipetrapetraka miresaresaka atsika eto nefa ny Ilzeparsa latsa ny frantsay fina moa nipetrapetraka atsika eto fa andao rangala itsika ny Ilzeparsa andao dia ozy izy dia hoy Josafata tamin'izay hoe andana rozy antanio Jehovah hoe ho alaitsika ve sa tsy ho alaitsika dia nalaina ny mpaminany rehetrarehetra anontany hoe mety ve raha haka an'io sa tsy haka an'io tsika dia nalaina ny mpaminany rehetra dia hoy izy ny mpaminany rehetra mety fa Jehovah fa nilaza fa ho azotsika io fa ndao hoany iady haka ny tanitsika dia hoy izy indray Josafata hoe mbola misy mpaminany hafa ve tao ankoatran'ireto efa be da be reto dia namaly indray Ahaba hoe misy anankiray ihany Mikaya zay ny anarany fa le rangahy ohatrany tsy dia voavoako fa maninona io tsy mba maminany tsara ho anahy zany fa loza foana ny vinan'iny rangahy ho anahy tsy mba ohatrany reto mpaminany efa mba milaza tsara ho anahy reto ny anazy loza foana
Dia ilay Josafat aza manao an'izany ianao izy mpanjakan'ny Israely fa atsovy ihany aloha dia inona koa ny heviny sao dia mba mitovitovy amin'ny zalahy reto. Dia zay heviny eo no ataontsika ka tohizantsika ny plan zay ataontsika dia zay tsika vao mandeha manafy. Tena mpanalaina amin'izay ary le mpaminany Mikaia. Dia rehefa nampanalainy Garainy dia zao ny tenin'ireo mpaminan'ny Israely reo dia zao ny teny navoaka ny Garainy le nampanatsoana farany tany. Andiny raika amby folo. Ary Zedekia zanak Kenana dia nanao tandrobika nanao hoe zao nolazain'i Jehova ireto no anotoanao ny Siriana mandra-paharingany. Ary ny mpaminany rehetra naminany toy izany koa hoe mandehana any Ramota Giliata dia ambininy ianao fa Jehova nolotra azy eo tananao ry mpanjaka. Zany hoe le mpaminany le mpitondra fivavahana rehetrarehetra tao amin'ny Israely zany dia nitovy ny teniny hoe ho azontsika io mpandao hotafiana. Natsoina amin'izay i Mikaia. Andiny telo amby folo. Ary la hira kiray izay nandeha naka ny Mikaia ny teny taminy hoe indro efa hira hiteny avokoa izao ny mpaminany ka milaza soa ho an'ny mpanjaka. Masina ianao aoka reny teninao mba ho tahaka ny anankiray amin'ireo mba mitenena soa koa ianao. Ary hoy Mikaia raha velona koa Jehova dia zay resain'i Jehova amiko ihany no ambarako dia nakany amin'ny mpanjaka izy. Nalefa zany ny hira ka napaka anazy. Amboary tsara ny feonao rehefa miresaka amin'ny mpanjaka ao fa ny olona fa nampitoviany hoe andresy amin'io sao dia anao ndreny mamalaky hira ao amboary tsara zay frazy ataonao tovy mitovitovy amin'ny endry-zalahy rehetrarehetra reo koa ny ianao. Fa inona ny endry-zalahy? Dia ho resy io Ramota Giliady io dia ho azo ilo zay parsa io fa Jehova hitahanyty firenena ty sisisy. Sao dia anao izy efa nytena ianao tsy mba maminano soa anazy fa mba milaza soa amin'izay ianao amin'izao fotoana zao. Toy izy Garainy tsy mirarahana zany fa zay lazain'i Jehova amiko ihany no teneniko aniko za hampandehanganareo amin'izany eo andao hoany. Dia rehefa tonga tao amin'izay dia nitenen'ny mpanjaka amin'izay hoe inona ary mba hevitranao zany fa zay ny zavatra hita teo. Izy roa lahy mpanjaka zany efa samy mipetraka eo dia iny Garainy tonga hiteny amin'izay. Dia hoy izy Garainy ary hoy mpanjaka tamin'ny Mikaia andeha hanafika ny Ramota Giliata va isika sahijanona ihany. Ary izy namaly hoe mandeha any fa ambinina ianao fa atolo Jehova tananao izy ry mpanjaka. Sy efa zay moa ny tenin'ny ekipanao rehetrarehetra reo. Ary hoy mpanjaka taminy impiry moa no ampiananiko anao mba tsy ilaza ninonamiko amin'ny anaran'i Jehova fa zay marina ihany. Dia hoy Mikaia hitako fendreny ny Israely rehetra ny ely tena tenombohitra toy ny ondro tsy misy mpiandry. Ary hoy Jehova ireto efa tsy manatompo aoka izy mody soa matsara ny antranony. Dia iny mpanjakan'ny Israely tamin'ny Josafat tsy efa voalazako taminao fa tsy mba mety maminany soa mihitsy ty rangaha ty fa loza ihany. Tsy efa niteny taminao hoe io zao zany teneniny ny olona naminany soa izy ny azy rehetra ny hafa ny rehetrarehetra. Dia hoy Mikaia eny ary ino ary niteny Jehova nahitany Jehova nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana aho ary reo maro be rehetra any an-danitra nitsangana teo an-daniny avy dia teo amin'ny akavanany sy teo amin'ny akaviany. Ary hoy Jehova izy no hitaona ny ahaba andeha ho any amin'ny Ramota Giliata ka ho lavo any. Ary anankiray niteny toy izao ary anankiray kosa niteny toy izao. Tena androso ny fanahy nitsangana teo anatreny Jehova ary nanao hoe zaho no hitaona azy. Ary hoy Jehova taminy ny amin'inona nefa dia hoy izy hivoaka ka tonga fanahy mandainga ao mbava ny mpaminany rehetra. Dia hoy indray Jehova ho voataonanao ihany izy ka tanteraka ianao mivoary ka ataovy zany. Koa iny Jehova efa nanisy fanahy mandainga ambavan'ireo mpaminaninao rehetra ireto ary izy koa efa nilaza ny losan-joanao. Fa Zedekia zanak Kenana nanatiny tena mely nitakolaky Mikaia sady nanao hoe taizany ny alany fanahiny Jehova tamiko iteny aminao petaka ny tontondro zany tany amin'ny Mikaia. Dia hoy Mikaia ino hitanao zany amin'ny andro hidiranao amin'ny efitrano anatiny herenao. Lehibe ny mpaminany rehetrarehetra ty zany tezitra be hoe ohatrany nanala baraka anazy ireto miteny soky ianao miteny loza tonga dia nitsanga ny Garainy miny tontolo ndray mpandeha i Mikaia. Ary zay mbola rany amin'ny teny soratra masina ihany hoe taiza ny alany fanahiny Jehova tamiko iteny aminao hamely tontondro ianao. Izany hoe Mikaia moa zany tsy manaraka ny tenin'i Jesosy raha misy mamely ny takolaka akavia dia meo koa ny akavanana. Tsisy an'izay ato zany fa tonga dia efa nidoboka tamin'ny tany tery iny Garainy. Toy izay ho hitanao zany amin'ny idiranao amin'ny efitranao. Dia hoy izy mpanjakan'ny Israely raisy Mikaia ka eto miverina izy ho any amin'ny Amona komandin'ny tanàna sy ho any amin'ny Joasy zanaky mpanjaka ka lazao aminy hoe zao lazain'ny mpanjaka ataovy an-trano maizy ny lety ka fa hany mofo-pahoriana sy rano-pahoriana izy marabatonga aho soma tsara. Zay vao mba nihetsiky ty mpanjaka ty tsy Jezebela tsony eto no nietsika. Zay ny Garainy vao nietsika amin'izay satria le tombotsoany mihitsy ny voatoatoana gadrao io. Io moa dia efa anao ny mpanjaka tokoa rehefa manotoana ny tombotsoany zay ianao dia miditra pontsy ianao
za dia milaza amitsika raha fa tsy mba mahazo ny fanahny Jehovah sy tenenina ny Jehovah tahaka ny Eli aza mba totatonana manohatra ny mpanjaka na ny président république sisany zany fa gadrainy ihany ianao tsy afabelana eto zao hoe baiko eto dia hoe antefahany mofo-pahoriana sy rano-pahoriana izy ka marabatonga kisoma tsara fa za tsy maintsy andeha any fa tsisy mino an'izany teninareo zany eo ndretrarehetra io milaza hoe andresiko ianao rery misy midikina hoe iloza ny tany izy akoa nino anao ranga ampidiroaponja io fa mampiravoravo tanana vahoaka dia niditra tany tokoa ingarainy tozy izy hoe eny arozy izy raha tahiny ka ho tafaverina soma tsara tokoa anao mpanjaka tsy nampiteneniny Jehovah zany ah raha ho afaka amin'io ianao ka mbola tafapetraka amin'ny sezanao eo ianao raha tahiny ka zay dia tsy nampiteneniny Jehovah zany ah fa matoa nampiteneniny Jehovah zany nao fananao mofo-pahoriana tahaka ninona ary ah nao gadrainao ary ah enao tsy tafapetraka amin'ny sezanao intsony ry mpanjaka fa dia efa milaza aminao ah zay fandany e ampidiroaponja ako iny amondra reko zany nidiraponja Jehovah nampiteny ahy dia zay ozy izy mikay ah inany zavatra nitranga ndroso tamin'ny ady tao tokoa izy ary tao anatin'ny ady tao zao ny zavatra nitranga 1930 nisy lehilahy anankiray nandeva zana-tsipika kitotokana voan'ny mpanjakan'ny Israely teo anelanelan'ny ferovatratrany sy teo ambany ka dia hoy izy tamin'ny mpandeha nikalesiny tony ka ento mialeto amin'ny ady aho fa voa ary ny amafy ny ady tamin'izany andro zany ary mpanjaka no tohanany itsangana teo amin'ny kalesy tandrifiny Siriana ary dia maty izy no ny efa rivariva ny andro satria lany ny rano-korina tao aminy zany tamin'izany tsy isy dokotera nitsabo mba hampijanona ny ratsy andetsinina ary dia maty izy no ny arivariva ny andro ary ny raha nandeha avy teo amin'ny efa voa ho ao anatin'ny kalesy ary no nilentika ny masoandro dia nileran'ny tobo rehetra izao fiantsony izao hoe samy miody any an-tanànany avy amin'ny taniny avy e dia maty ny mpanjaka ka nentina tany Samaria izy dia nalevina tao ary no nisasana teo parian'ny Samaria ny kalesiny dia avy ny alika nilelaka ny rany raha nandro tao ny vehivavy janga araky ny tenin'ny Jehovah hoe ny alika nilelaka ny ranao ah enao namono ny nabota io dia tanteraka tokoa le izy zana-tsipika kitotoany na voan'ilay mpanjaka zany hoe tsy nietreretiny mpanjaka mihitsy hoe izy zavatra tapoka ampiongana azy eo amin'ny seza fiandrianana izy zavatra tapoka ahafaty azy fa le olana dia efa zana-tsipika kitototany fotsiny dia vita izy za na tsy ary an'io fa nisy tiro-teny nivoaka tamin'io tamin'ny 2008 reny a 2008 2009 ireny hoe zana-tsipika kitotoa no ampiongana ny mpanjaka io itoro-teny io dia tamin'izany ny filora valomanana ny filoham-pirenena fa inona ary le zana-tsipika kitotoana voazy teo kabariny ratsiraka avy an'ny Frantsa nalefa tamin'ny télévision Viva dia nakatony président ny radio télévision Viva inona pirehatra ny afo nampiongana azy tao zana-tsipika kitotoana zany dia kabary ataony andafy ihany dia alefaso amin'ny radio sy télé eo dia izay nampiongana anao tao amin'ny fitondrano tsy mba hoe vahoaka be nidina tany an-dalambe ny nanongana anao fa dia zavatra ohatry izay nipohan'la izy dia vita zana-tsipika kitoto ty koa misy zana-tsipika kitoto koa ty na voan'ity fanjakana ty lalam-pifidianana lalam-pifidianana zay ny lanina nandoavana volo dia niteraka an'izao korotana ambony ambany zao magany nietreritra n'izany ny fitondranana hoe io lalam-pifidianana io no mety ampiongajanatsika eto amin'ny fitondrana ga ny premier ministre nietreritra n'izany hoe lalam-pifidianana olanina io nampialana amin'ny toerako eto fa zana-tsipika kitoto zany zany natao hoe zana-tsipika kitoto navoa azy fa tsy zavatra hoe tena atao ty mba hampiongana anazy zana-tsipika kitoto zany rehetrarehetra zany ina moa no tianyzany ho resahana amintsika zany hoe misy Andriamanitra velona ao an-danitra ao mahita sy mahalala ny fiainantsika voakan'Andriamanitra alleloia amen misy Andriamanitra velona ao maheno ny fitarainanao ary io Andriamanitra io a dia tsy manaonao foana io raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony hoe tsy manao na inona ninona tokoa Jehovah tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony fa ny zava-misy dia ty izy rery ihany io mpaminany io a mifampikontra amin'ny adversaire maro dia maro raha tadidinareo tamin'ny fandarana tao amin'ny Sky One
ndray ariva iny zany no nasaina tao de hoy le mpanao gazety tamin'izay ianao ty nge paster ozy izy tsy ho tafavoaka amin'ny anao na nandeha inona ho ataonao na inona de ho ataonao e am'ty lalana andehananao ty azavaiko aminao ny antony tsy hatafavoaka anao ozy izy voalohany indrindra ozy izy de zao ny mpivavaka tsy mitovy finoana aminao ozy izy contre anao daholo reo contre anao daholo reo rehetrarehetra reo na mivavaka sabotsy na mivavaka lady fanao manakaraka an'izay koa ny mpanao politika koa de ho contre aminao satria tsy anao kolokolotsony tsy hanondrana repirenena tsokotsoko intsony tsy hanondrana bois de rose tsokotsoko intsony ho fananao koa ny dahalo sinsisy hatrany amin'ny dahalo ho contre anao daholo de ahoana moa na tafavoakanao am'izany raha hoe anao milaza hoe rotsaka filoham-pirenena tsy tafavoaka am'izany ianao fa nrehetrarehetra contre anao daholo ty io ny tonga atao tsaiko mariny zany oa nrehetrarehetra zany contre daholo fa io le lazain'ny baiboly hoe misy 500 ny mpaminany bala fa ny mpaminany Jehova firy ray Eliany de ray contre 450 anara-pivavana sy anara-pinoana sy anarana toko politika efa misy 300 mahery misy mpaminany bala ao de mpaminany Asera efa 300 mahery tsy 400 mahery contre anao rery fa raha ny baiboly ny arahana oa tsy ny maro ny mandresy fa le anankiray zay ny mandresy zay le hoe Jehova no inona Jehova no andry Jehova no Andriamanitra ozy izy tam'voaka Israely tam'y mpaminany bala Jehova no Andriamanitra Jehova no Andriamanitra orakoraka be tsisy ohatr' zany Jehova no Andriamanitra dikan'izany raha mbola miakina amin'Andriamanitra ny firenena anankiray de hoe ny baiboly hoe sambatra zay firenena tahaka zany sambatra ny firenena zay manana ny Jehova ho inona ozy izy ho Andriamanina sambatra ny mpanjaka na ny président république zay manana ny Jehova ho Andriamanina sambatra ny vahoaka zay manana ny Jehova ho inona ozy izy ho Andriamanina fa de zany na tsy pika kototo na voan'ny aba-mpanjaka zany na tsy pika kototo zay nalefalefa n'lay mpandefa zana tsy pika fotsiny tany hoe alefako fotsiny ihany ty fa de zay voany ty ihany voany ihany na mavoty na tsy mavoy izy tsy nikendro hoe riny ho kendreko a fa nalefalefa ny fahatanytany fotsiny inona voan'ny mpanjaka maty teny mpaminany Eli taka ny ranona botan'le lafin'ny alika zay ny vononareo de ny ranareo koa alika koa ny lelaka ny ranareo koa rehefa maty anareo de arabaky teny koa zany rehetrarehetra zany de ina no amarana antsika azy ary satria ny fotoana mandeha le vaky tenintsika tao amin'ny marika tao le marika toko 12 marika toko 12 ndiny valo amin'ny 30 ka hatramin'ny 70 nilazany Jesosy ny faratsy ny mpanora-dalàna ary hoy izy tamin'ny fampianarany mitandremany amin'ny mpanora-dalàna zay mahazoto mandeha miakanjo lava sy te ho arabain'ny olona eny an-tsena ary tia ny fipetrahany aloha amin'ny sinagoga sy ny fitoerana avo aloha amin'ny fanasana ary mandany ny tranony mpitondra-tena ka manao vavaka lava reny mba ho fiolana ireny mahazo fanamelona mafimafy kokoa nahoana moa na tonga Jesosy iteny an'io teny hoe tandrema ozy izy ny fampianaran'ny mpanora-dalàna zay mandehandeha miakanjo lava sy toerabain'ny olona eny an-tsena sy ny fipetrahany eny aloha rehetrarehetra reny talohan'io zany a totorany reto farisesy mpanora-dalàna reto fanontaniana Jesosy fanontaniana fandropandrika maro isan-karazany a no napetraka taminy vakitsika herikazona fanontanianareo hoe marika toko 1:20 ndiny 7:20 de misy lohateny eo nanontaniany lohan'ny mpisorona sy ny loholona ny Jesosy ny amin'ny fahefany ary ny fanoharana navalin'ny Jesosy azy io zany ny fanontaniana hoe fahefana manao ahoana nanaovanao zao zavatra zao ary izy nanomenao izany fahefana izany anaovanao zao zavatra izao andiny 7:20 sy 8:20 zany nanao famantarana sy fahagagana Jesosy de hoy izy reto olona reto hoe fahefana avy aiza no nanaovanao an'io fahefana avy amin'iza manasitrany Jesosy mamoaka devolony malemy mitsangana sisisa de reto tsy te hino an Jesosy satria tsy mitovy finoana aminy tsy mitovy fiangonana aminy de nanontany fahefana avy amin'iza de andiny 9:20 Jesosy nanao taminy hoe hanontany anareo zavatra iray loha kosa ka valio ary de olo zaiko aminareo zay fahefana anaovako zao zavatra zao ny batisany Jaune avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona valio ary
ary izy ireo niarana saina ka nanao hoe raha olazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ataony hoe nahoana nareo ny tsy nino azy fa raha olazaintsika koa zay avy tamin'ny olona dia matahotra ny olona izy satria neken'ny olona rehetra fa mpaminany tokoa Jaona dia namaly tamin'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Jesosy no tamin'ny hoe zaho koa tsy ilaza aminareo zay fahefana nanaovako zao zavatra izao. Dia toy izany ihany ilay izy toko faharoa ambin'ny folo andininy telo ambin'ny folo nanontaninan Jesosy ny amin'ny nandovo vola hetra ho an'ny Kaisara. Mety ve ny mandovo vola hetra ho an'ny Kaisara mba amandriana anazy? Dia Jesosy mitondra vola denari anankiray ty anareo dia noentina le vola dia hoe sarinizy isoratra io amin'ny sary io amin'ny vola io sarinizy dia hoe sarin'ny Kaisara. Toy Jesosy alohavan'ny Kaisara zay ny Kaisara dia ho an'Andriamanitra zao an'Andriamanitra. Gaga ry zalahy. Izy nefa nananteny hoe tsy voavaliny zany question zany. Voavaliny question dia gaga izy. Andininy valo ambin'ny folo nanontaniany Saduseony Jesosy ny amin'ny hitsanganana amin'ny maty. Misy fitolana nambady vehivavy anankiray. Araky ny lalàna dia ny lamatoa no nanambady ka rehefa maty le lamatoa dia manambady ny zandriny. Dia samy nanambady azy izy fito. Maty koa le ramatoa rehefa avy eo maty izy fito miralahy izy novadiny any an-danitra. Zay ny fanontaniana, sarotra be ny fanontaniana. Iza tokoa novadiny any an-danitra. Dia niandro zareo hoe mety hiteny Jesosy izy fito miralahy zany nitambatra aminazy eo. Kanto zay navaliny Jesosy. Fa any an-danitra tsisy mifanambady zany tsony fa tahaka ny anjely. Gaga ry zareo, oa enjana be zany. Mbola tsy lany bala ihany zareo. Toko faharoa ambin'ny folo andininy valo amby roapolo. Nanontaniany Jesosy ny amin'izay didy lehibe indrindra. Inona ndray ary ny didy lehibe indrindra e? Valiny Jesosy ndray. Tiavo any Jehovahandriamanitra ao mifonao sy ny sainareo, tiavo namanao tahaka ny tenanao. Tapina. Tsy nita fanontaniana apetraka intsony. Satria dia mitady fomba. Tsy mety anaiky foana zany reto olona ireto. Reto mpitondra fivavahana. Mahay soratra masina reto mpanora-dalàna zany. Olona mahay soratra masina zany. Tsy manaiky mihitsy hoe io Jesosy ino izy e. Io rangaha tsy maintsy toerana ka na dia misy zavatra ataony zany dia tadiavana fomba foana anoherana azy. Dia niteny amin'izay Jesosy tamin'ireo vahoaka sy ny mpanaradia anazy. Tandrema ozy izy amin'ny perikôpa antsika io. Ny ampanora-dalàna zay mazoto mandehandeha miakanjo lava sy teo rabain'ny olona eny an-tsena ary tia ny fipetrahana aloha amin'ny sinagoga sy ny fitoerana alohany amin'ny fanasana. Tandrema nareo amin'ireny olona ireny amin'ny fampianarana alefany ireny. Fa reny dia tsy tsahatra mitady ny fomba hiampangana an Jesosy. Dia mampitandrina antsika koa fa reny olona rehetrarehetra reny koa dia tsy maintsy hitady ny fomba rehetra koa hiampangana antsika. Dia nanotory tenitsika eto aza dia tsaingotsingona amin'izay teny latsa-datsaka rehetrarehetra eny dia ino no mamorona toko sy andiny ny hampangana antsika. Dia mitandremy ianareo amin'ireny ozy izy Jesosy. Fereny natao hoe mpanora-dalàna mazoto mandehandeha miakanjoakanjo lava sy teo rabain'ny olona eny an-tsena. Tia mipetrahany alohany amin'ny sinagoga sy ny fitoerana alohany amin'ny fanasana. Fa ho mafimafy kokoa no mahazo ny fanamelohana an'ireny olona ireny. Omeo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka zany. Halleluja! Amen! Dia farany hoy ny apôstôly Paoly amin'ny tenantsika azy le Tesaloniana voalohany toko fahaefatra io. Toko fahaefatra ny andininy fahafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo zany no ataontsika famitinana zay rehetrarehetra zay. Fananarana ny Tesaloniana hitondra tena miendrika ny filazantsara andininy fahafito. Fa Andriamanitra tsy miantso antsika eo amin'ny fahalotona fa amin'ny fahamasinana. Koa izay mandahy dia tsy olona ny lavina fa Andriamanitra izay manome nareo ny fanahy masina. Andriamanitra niantso antsika eo amin'ny tsy niantso antsika eo amin'ny fahalotona fa amin'ny fahamasinana. Koa izay mandahy dia tsy olona ny lavina fa Andriamanitra izay manome nareo ny fanahy masina. Fa ny amin'ny fifankatiavan'ny mpiralahy dia tsy misy tokony soratako aminareo satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankatia. Fa manao izany ihany ianareo amin'ny rahalahy rehetra eran'ny Makedonia nefa mananatra anareo ihany izahay rahalahy mba hitombo bebe kokoa ary mba ho kendrenareo no tafatoetra tsara sy hitandrina ny raharahanareo ary hiasa amin'ny tananareo araka nandidiana ianareo mba handehananareo amin'ny fitondran-tena mahamendrika amin'ny eo ivelany ary mba tsy hanan-java-mahory ianareo. Zany hoe napetraky ny apôstôly zany ny afatra hoe mba hifankatiavantsika iorenantsika tsara handehanantsika amin'ny fahamasinana ary mba hiasantsika amin'ny tanantsika zany fa tsy miandro tolorana fotsiny fa mba hiasa ka handehanantsika amin'izay fifankatiavana izay mba tsy hananantsika zava-mahory. Ny tompony hitantsika tsiraray avy amin'izany afatra nomenantsika zany dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluja. Amen.
manatsatsika ritsangana amarana ny fotoana ivavaka tsika isaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra raha eo misaotra zao zay amin'ny hafatra zay nomenao anay androany tompo fa lesona lehibe no nomenao anay vahoaka an'Andriamanitra, tsy ho anay vahoaka fa na ho an'ny firenena koa ary na ho an'ny mpanao politika na ho an'izay mbola hitondra fanjakana na nomezanao lesona ny amin'ny vadin'ny mpanjaka Jezebela. Fa ny mpanjaka Aba tokoa dia nalemy teo anatrehan'ity vadiny ity, ka dia ny vadiny indray no nitondra azy tamin'ny sangana, tondra azy nanompo sampy, tondra azy nanao zavatra tsy manjary, tondra azy namono ny mpaminan'ny Jehovah rehetra. Kanefa dia nasehonao Andriamanitra fa misy Andriamanitra velona ny an-danitra mahita sy mahalala izany tokoa, ka dia nasehonao tokoa ny manompo ny bala sy ny manompo anao, ary nomenao anay koa zany hafatra zany mba hoanatra ho anay koa fa tsy misy Andriamanitra fa tsy ianao ihany Jehovah Andriamanitra. Dia atolotra ianao ny dera sy ny aja sy ny voninahitra mandrakizay. Dia ampianaro hatrany ary zay tompo mba anaiky ny mpaminany, satria hoy ny Baiboly minono ny mpaminany dia ho ambinina ianao, mba tsy ianao tahaka ny mpanjaka teo aloha zay mafiatoka ka tsy nino ny mpaminaninao fa dia nanao ny didoany ihany, ka dia izy ihany ny vokany zaka ny vokany zay nataony rehetra, ka dia maty tamin'ny fomba mahatsiravina sy mampalahelo izy ireny. Dia amboary ny fonay sy ny sainay koa tompo, amboary koa ny tokantrano tsiraray avy mba tanteraka aminay ny soratra masina fa ny lahy ny lohan'ny vavy fa tsy ny vavy ny lohan'ny lahy, ka dia mba homenao lesina koa ny reny mpianakaviana rehetra mba samy anaiky ny vadiny, ary ny lehilahy koa dia mba homenao lesina koa mba tsy ho lehilahy midorororoko ka hoentin'ny vadiny amin'ny sangany, ka dia alemy eo anatrehan'ny vadiny fa tsy mba hienjana, tsy mba hidrikina, tsy mba hiseho amin'ny maloha mpianakaviana anazy, fa dia ny vadiny foana no tsy maintsy hitondra anazy amin'ny sangany. Ka dia mba ho lesona sy hoanatra ho anay avokoa zany rehetrarehetra izany tompo, ho voninahitry ny anaranao. Anao ary Jehovah ny dera sy ny aja amin'ny voninahitra mandrakizay, ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.